aoka hivavaka isika rehetra. Faly misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay, Jesosy Kristy tomponay, fanahy masina mpananatra anay, mbola nahatratraranay koa ity fa 7 taona ny toby lehibe akaramalaza ity. Saotra anao ny antso anay amin'ny fiantsoana mahagaga mba ho isan'ireo vahoaka ny lanitra. Ary misaotra anao mbola ny antso anay koa ho amin'ny asa mampasitoro anay, ary misaotra anao fa mbola mitohy izany asa izany mandraka androany. Misaotra anao mbola nitondra anay aty Ankaramalaza aty. Tsy lavitra ny Ankaramalaza zahay satria eo manakara eo. Fa misaotra anao zahay nitondra anay eto amin'ity toby masina ity, fanomezana sarobidy avy aminao, fanomezana sarobidy avy aminao koa ny reninay, ary ampio zahay amin'ny fotoana hatongavanay eto mba hahare ny feonao, handre ny teninao, ary hankatoy izany. Ary mangataka anao zahay mba handray ny hatakay, ny fitarainanay, ka omenao valim-bavaka tokoa ireo zay manantenanao. Dia mitenena ianao amin'ny alalan'izao famelabelarana izao fa mihaino izahay. Dia mamindrafo aminay Tompo, mamelany helokay satria mpanota mahantra izahay. Dia apetraka am-pelatananao nitohy ny asa rehetra zay mbola hatao hatramin'ny fahavitany fanokanana. Naran'i Jesosy avy a Nazareta no entina mangataka. Amen. Fifaliana ho anay ry havana, voalohany moa dia fisaoran'Andriamanitra mbola nahatratra nyty 7 taona ny isakery taona ny toby lehibe akaramalaza ity. Roy taona sisa dia ho feno 50 taona no nivezevezeko teto akaramalaza teto. Zay zany. Namany valovotaka aho ranomarina aty amin'ity faritra ity. Zay zany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra mbola nihazona mandraka androany. Mbola nitahiry ahy mandraka androany ka nahita ireo zafikeliko mivezivezy eto Ankaramalaza eto. Zay ny fifaliako. Miarahaba antsika rehetra nahatratra nyty isakery taona ity avy amin'ny lafy valinosy nentin'i Jesosy eto, fa manana zavatra tsoa ho antsika rehetra izy. Ao raha teo moa ny teniny, ao ny fahasoavana rehetra zay omeny antsika. Zay avy eto tsy misy mialamaina, fa manan-karena ny Tompo omena antsika. Ka tsy resaka vola loatra ny tiako lazaina, fa ny fahasoavana. Ka dia misaotra koa ny komity mpandahatra ny programa zay nanome anay famelabelarana. Ity ny famelabelarana faharoa zay nataoko eto amin'ny toby lehibe akaramalaza amin'ny sakery taona tahaka izao. Hatramin'izay saika toroteny na fampianarana nataoko, fa izao indray dia famelabelarana, ary famelabelarana faharoa izao. Ka ny lohateny ny famelabelarana zay nomena anahy atao dia nampitondraina ny lohateny hoe ireo zavatra fototra amin'ny fampianarany toby lehibe akaramalaza. Ireo zavatra fototra amin'ny fampianarany toby lehibe akaramalaza. Zay nomena, tsy dia misy tenin'Andriamanitra zay nanakina anazy, fa zay zany ka ho hitantsika eo ihany ireo tenin'Andriamanitra zay mifandray amin'izany resaka izany. Zay no ela fa izotra amin'ny
fampianarana avy hatrany isika toy izao no fizotra ny fampianarana misy taridesaka zay ataoko misy famaritana miteny hoe fototra dia ireo zavatra rehetra zay fototra amin'ny fampianarany toby lehibe akaramalaza ny tenin'Andriamanitra miampy ny vavaka ny asa sy fampahirezana zay raharahany mpiandry ny fitezana marary ny dinika ny fanasan-tongotra ny asa diakonaly ny fizakan-tenany toby lehibe akaramalaza ny fahadiovan'ny toby fahadiovan'ity toby lehibe ity misy tanora reo retsika angamba isaky ny amin'ny 10 alina amin'ny raika amin'ny 10 alina eo ry zareo misy borety magneno mitapitra ireo fako rehetra amin'ity tanàna ty magnadio anazy tanora reo mitazona ny fampianarana hoe fahadiovana dia misy koa ny fandraisam-bahiny saika latsaka ity tamin'ny aho nanomana ny fampianarana fa avy eto aho dia tsaroako fa misy fandraisam-bahiny eto vahiny aby eny etsika ety vahiny aby na izay za vahiny misy fandraisam-bahiny eto ka manana ny fombany na dia tsy nivantana ilay fampianarana zavatra ny ainany mamateto napetrany amintsika ka tsara ho tehirizina fa mahakasika ny toby lehibe akaramalaza izany ny fandraisam-bahiny zao anefa naveriko vakina ity fampianarana ataoko ity dia mahita aho fa mety hoatra lavitra be ty raha fampianarana io any amin'ny salta raha mampianatra 2 heures na 4 heures fa eto zany voafetra ny fampianarana na ny famelabelarana eo amin'ny lera raiky raha be indrindra ka izao raha voalo lera io satria mijery lera avao zao dia ajanoko aleo kely masina hoy zay pasteur Jaona Ben Abdallah lay mpamorona ny tonokira na ny hira hoe voninaho efa nodimandry izy agnambo agny aleo tsy lazaiko le anarany tanàna fa mila tsy sotady Amboanjo ao milevinao Amboanjo ao izy pastora Jaona Ben Abdallah ary misy taranany miaraka amintsika eto aleo kely masina hoy toy zay be mantavay zay zany dia androso avy hatrany tsika sao dia lava resaka koa nanoratra boky nampitondraina ny lohateny hoe ny litorjia lahady maraina ny FLM ny tenako misy an'izay boky zay agny io raha atao isaky ny lahady maraina ato nandinika akaiky an'io aho dia nosoratako boky lay izy efa lany printy izany boky izany ankehitriny ka amoaka ny édition fahatelo ny trano printy ny loterana malagasy amin'izao io litorjia lahady marainany io zay enantsika FLM ankehitriny io dia efa vokatry ny zavatra maro ny tambatambatra tsy dia tonga ho azy teo fa zavatra maro ny tambatambatra ao anatiny eo amin'ny fampianarana leadership mampianatra an'izany moa natenako ao amin'ny saly tao dia ambara mpianatra pastora fa isan'ny qualité tokony anany mpitarika ny fahafantarana ny organisation sy ny olona miasa ao aminy toraka izany koa ny fampianarany amin'ny tokantrano ny fanabadiana na tsotra zany na kristiana izany dia ilaina ny fahalalana ny olona ho vadina fantatrao ve io olo vadinao io na ho fantatrao ve ny olona zay ho vadinao araka zany ny litorjia lahady marainy FLM dia efa vokatra ny zavatra maro samy hafa natambatambatra fa tsy avy hatrany dia io arak'izay ahitavana azy amin'ny alahady maraina eo nisy loharano nipoira ny litorjia lahady marainy FLM ny kariko izany nandritra ny taona vitsivitsy ataoko hoe taona maromaro aho
ary tonga hatrany Stavanger Norvège satria ireo missionnaire norvégiana nitondra ny liturgia luterana taty Madagasikara ka rehefa tonga tany aho tafaresaka amin'ilay doyen vide zay manko ny faculté de théologie zareo ao Stavanger hoe anao recherche ane ny diako eto hoe ato amin'ny bibliotèque ny vide Stavanger hoy izy hitady ny fototry ny liturgia luterana malagasy zany ianao io ny voambola nampiasainy tamin'izay dia amin'ny teny anglisy io fa adikako ihany ty roots racine amin'ny teny frantsay liturgia NFLM ve ianao dia hoy aho taminy izany mihitsy no diako tsy azo sarahina amin'ny tantaran'ny fiangonana kristiana voalohany amin'ireo liturgia nalahatra ny Martin Luther misy zany atao hoe misy telo ry zareo reo liturgia nalahatra ny Martin Luther reo liturgia ny tena mpivavaka ny liturgia latina ary ny liturgia allemande ireo zany anankiray 1523 anankiray 1526 ary ny liturgia norvégiana nentiny NMS izany rehetrarehetra zany no mitambatra na hazahoana ny liturgia lahady marainy FLM azo lazaina hoe ireo no fototry ny liturgia lahady marainy FLM tantaran'ny fiangonana ireo liturgia nalahatra Martin Luther telo reo dia liturgia zay nataon'ireo missiona norvégiana teto amin'ny FLM ty ireo no fototra ary io raha ataotsika isaky na lahady maraina io fa tsy tongatonga ho azy teo io izao boky ny soratako zao dia satria ny zanakay lahy faharoa pastora ny FLM dia natokany ho azy manokana izany boky izany zany tadresaky zany dia mitondra atsika ho amin'ny fanaovana famaritana ny teny hoe fototra inona no hevitry ny teny hoe fototra ny teny he fototra dia azo adika amin'ny teny manaraky rety maromaro izy lasa synonyme ny ankabeaza fiandohana fanorenana fiaviana loharano vahatra misy boky nosoratany promotion anankiray atao hoe andria pastora andria maheny mamy efa efatra ngamba reo boky reo nampitondray ny lohateny hoe vahatra ny vinahitana ny razana ny ray aman-dreny lavaka sy ny vatolampy misy amerikana mainty hoditra zany Amerika taranaka malagasy naondrana tamin'ny vanim-potoa ny fanondranana andevo avy aty Madagasikara ho any Amerika misy boky anankiray ny sorazan'ny mpitandrina natao hoe rabary mitantara ny tondrana n'ireo malagasy maro avy eo Tananarivo na lefa makany Toamasina ary ireo ny fianakaviany mitaza azy aina ambony eny amin'ny ranomaso handeha hamakivaky ny ranomasina hatrany Amerika misy any amin'izao vaninandro ny fahaizan'olombelona zao dia misy moako ny karazana analizy manao ADN zany fantatra ny ADN-le olo dia mahafantatra izy fa hoe malagasy io raha ao agnatinao ao noho izany dia misy amin'ireny mainty hoditra amerikana ireny ny tonga ty Madagasikara mitady ny fototra ny aviany nisy tanora vavy anankiray mainty hoditra avy any Amerika tonga tao ny foibe ny FLM taonao maromaro lasa izay nikariko any amin'ny foko ny aviany ka natoron'ireo mpiandraikitra tao amin'ny arsiva ny foibe ny FLM hoe hitady ny fiaviany any Androy ny raha ao aminy dia raha an-Tandroy dia hankany izy nitady azy nisy zazalahy iray tany amin'ny tanan-dehibe iray eto Madagasikara nanantonahy dia azafady pasteur hoy izy akory va malahelo ray aman-dreny hoy izy manao akory va satria ny ray aman-dreniko zay fifohazana mahalala tsara ny hoe tsy misy
intsony hoe lasy vavy grika romana sy ny sisa tantara ireo fa ny olombelona voalohany no arian'Andriamanitra tsy ireo fa tantara ireo dia tsy nanaiky ny anabadian'ilay zazavavy ny fankatia taminy ny ray aman-dreny zay fifoazany. Inona no antony? Ny antony anakananaty anambady io zazavavy io hoy izy, hoy ny ray aman-dreny dia zao rehefa nanontany ino dada sy mama ny antony tsy amelanareo hanambady an'io olona tiako, dia hoy ry zareo mialatsiny anaka fa satria tsy tsara fototra io. Resaka saranga ty tsy tsara fototra. Zao ny asa tao fianaratsoa nandritra 2-3 taona tao misalita tao, fantatry nyzay avy any fianaratsoa soa mantsara zao raha resahiko izao. Iankinan-javatra ny fototra ka izany no anaovana ny famelabelarina etony am'ireo zavatra fototra ny amin'ny fampianarany toby lehibe akaramalaza. Ary ireto dia tsy misaraka amin'ilay boky manga fifoazany toby lehibe akaramalaza. Ny fototry ny fampianarany toby lehibe akaramalaza no lohateny zao famelabelarana izao hitataratra amin'ny fomba fanaony toby lehibe sy ireo toby 20 mahery miankina aminy ihany ny mombamomba azy. Fa rehefa ny fototry ny fampianarana no resahina dia tsy azo sarahina amin'ny tantarany mama volavana Jeremena izany, satria izy no nataon'Andriamanitra fitaovana hitarika zany fifoazana izany. Nefa mbola lalilalina kokoa aza raha lavaka no hadina, fa ny tena fotsiny fampianarana toby lehibe akaramalaza dia ho tanisaiko rehefa avy eo. Zany no tanisaina ary izorana amin'izao manaraka izao. Melatsiny fa mpitarika mpianatra manao teza eo ka mampahatsiaro azy ireo zany zavatra mahazatra azy zany. Voalohany ny tenin'Andriamanitra, io no voalohany io no fototry ny fampianarany toby lehibe akaramalaza, voalohany io. Nantsoin'Andriamanitra hitarika ny fifoazana taty amin'ny faritra Atsinanana i mama voalavana Jeremena. Ny asany dia evanjelistra, mandehana anao mivoaka eto mandeha ato amin'ny fasanato fa misy soratra eo mama volahavana Jeremena evanjelista. Zay ny asany. Zany hoe mpitory ny filazantsara na mpitory ny vaovao mahafaly ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny boky Isaia fa 4:50, ataoko fa isany ihany koa ny Isaia 80 no fanevany fifoazana no tariny mama voalavana Jeremena. Angoaigna an'ity FLM ty aho zany hoe angoaigna moa inona no andikako azy tahotra n'ity FLM ty aho. Raha tsy nisy ny fifoazana teto amin'ny fiangonatsika, sarotra amin'ny malagasy na efa kristiana aza ny afoy ny fanompoan-tsampiny, ny moharany, ny odiny, sarotra io. Tsy ireo fomban-drazana na dia tsy mifanaraka amin'ny soratra masina aza maha-kristiana raha tsy teo ny fifoazana. Zao aza efa nomena ny fanomezam-pahasoavana ny fifoazana, mbola manondrana ihany, aleo ampiasaiko ty teny ty, manondrana ihany ny olon'Andriamanitra maro ankehitriny. Vao maika raha tsy nisy ny fifoazana teto amin'ity FLM ty, dia asa zay hoendrika ny naseho ny maha-kristiana maro eto amin'ny FLM. Mitovitovy amin'ny malagasy maro tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka. Raha navalona faharoa nanaiky ny fivavahana kristiana amin'ny tantarany FLM, boky nosoratany pastor Sigmund Land amin'ny pejy 4:25. Zao no nanaiky ny fivavahana kristiana izy natao batisa ny mpanjaka tao Tanarivo, ka nodidiana ny malagasy rehetra hatraty amin'ny faritra hiditra fiangonana hivavaka isaky ny alahady, ary raha misy tsy mivavaka amin'ny alahady dia sazina. Niditra fiangonana ny malagasy maro, fa izao ny vatany ihany no ao am-piangonana, fa ny mahaizy azy manontolo dia any amin'ny fanompoan-tsampy sy ny fanaondrazana mifanohitra amin'ny filazantsara.
ny voambola ny antsoan'ny mpanao tantarana izany toejavatra izany dia ny hoe fanarahandrian-drano, manaraka rian-drano. Raha tsy teo amin'ny fifoazana, raha tsy teo ny fifoazana dia nanara-dria-drano ny kristiana marina dia ny any FLM azy ny tafy ary mitafy madio tahaka ny eropeana amin'ny alahady maraina, fa ny fony tsy madio feno ny lotony fanompoatsampy tsy magaga. Ny fifoazana WB Sotanana raha manao fitafiana fotsy, didy mananjara, satroka fotsy, kitapo fotsy, fotsy mangarangarana, hatrany anaty ka hatrany ivelany, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Matio 5:5. Ny loko fotsy dia manambara famirapiratana, fahadiovana, fahamarinana, fahamasinana amin'ny loko litorjika. Misy heviny hafa koa amin'ny kolotsaina malagasy. Ho an'izay tia fantatra an'izay, misy boky anankiray koa nosoratako taom-piangonana. Ao misy resaka ny hoe ahoana ny fiheveran'ny malagasy, amin'ny malagasy iny ny dikany hoe loko fotsy. Maro ny mpandinika, mpanao tantara amin'ny fiangonana no mitombo feny fantatra fa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fifoazana hoy izy ireo eto amin'ny fiangonana protestanta san'izany ny FLM dia fampahirezana ny malagasy, ny kristiana malagasy amin'ny fanjanahantany nataon'ny frantsay amin'ny vanim-potoana ny MDRM tamin'ny 1947. Fa rehefa nandinika izahay dia mihevitra fa nomen'Andriamanitra antsika koa ny fifoazana, indrindra aty amin'ny faritra atsimo antsinanana, mba tsy ho voarakotry ny fivavahana silamo, eny mba tsy ho lasa silamo tanteraka i Madagasikara. Asa nadiso zany na marina. Tsy miady amin'ny silamo isika no miresaka izany, fa ny FLM dia miezaka hiaramonina hanao fiaramonina tsy misy raorao amin'ny ireo silamo. Zany no antony nahatonga ny FLM nanangana departementa Salom ao Mazangany Foibeny. Miverina amin'ny resaka fototra fampianaran'ny WB isika, ny tenin'Andriamanitra no fototra na fanorenana fampianaran'ny WB. Korintiana 1:7-1:1. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra ny toy ny vato lampy iorena ny fiangonana. Hoy Jesosy tamin'ny Petera, apôstoly taorian'ny fanakempinoana lehibe nataony tany Kasely Filipo hoe, ianao no Petera, ary eto ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary fiainatsita tsy haresy azy. Misy toko sy andiny milaza an'izany. Hoy Jesosy tamin'ny vavaka lavabe nataony tamin'ny vavaka lehibe nataony, lavabe nataony ao amin'izao na toko 7:10, indrindra fa ny andininy fa 7:10. Ny tenin'Andriamanitra no fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra no aleteia. Fantatr'ireo zay nanao teolojia izany, ny fahamarinana ny dikany. Arak'izany dia ny tenin'Andriamanitra no vahatra iorenan'ny fiangonana. Izay mifanohitra amin'izany dia tsy izy lavitsika. Izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia lavitsika, tsy anketsika zany. Hoy Paoly apôstoly, fa na izahay na an'izay lavy anan-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay nitorinay taminareo, aoka izy ho voaozona. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny hoe raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay fanoraisinareo, aoka izy ho voaozona. Galatiana 2:9-7. Hoy Paoly apôstoly ihany koa miteny azy ao amin'ny Korintiana 2, Timoty 2:7-7. Zay soratra rehetra mentsindra mandr'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, fanitsena zay diso, fitezana fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Jereo moa fa vokatry ny famelabelarana ny hevitry ny soratra masina zay nataon'ireo fanompon'Andriamanitra ny fandimby teto. Aby le hoe fampianarana tsy misy kilema dia mahazo aina atsika, mahazo toro-hevitra mahasoa atsika, salama ny fiainantsika maha-kristianantsika, vokatry nyzany fampianarana izany. Nasain'i Jesosy hanambarany filazantsara tamin'ny olona amin'ny fity faritra Mbahive sy ny manodidina imama voalavana Germaine. Fa izao tsy avy hatrany dia nandeha izy, niady varotra tamin'i Jesosy izy, ny hianatra ny tenin'Andriamanitra aloha, satria aminy dia ho sarotra ny andeha hitory an'io tenin'Andriamanitra eo avy hatrany eto Madagasikara
aty afara aza erany zao tontolo zao mampahatsiaro ny teny ny famalian'ilay tandapa etiopiana tamin'ny evanjelista Philippe fahiny manao hoe zany moa fantatra ao zay vakinao hoy izy hataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra asan'apôstôly 9:3 dia naniraka ny mama andeha hianatra teolojia tany amin'ny estely ivory avaratra fianaratsoa Jesosy mbola tanora izy tamin'io ataoko angamba fa mitovitovy amin'ity sary hitantsika ty mbola io izy tamin'izany amin'ity sary ty amin'ny programme ao dia jereo fa misy sary ny mama voalavana Germaine ao mbola tanora ary io ny ahy isaky ny mahita an'io sary io aho dia hoy aho hoe tanora io zaho koa tanora teo fa jereko ndraiky koa le anankiray antitra dia avy eo maty tamin'izany finoana izany dia hoy aho lesona fianatra na dia ny fahatanorana aza nanompoana an Jesosy lany tamin'ny fanompoana an Jesosy lany tamin'ny fanompoana an Jesosy ny hery ny ray manontolo ny alaina Jesosy zay ary zay koa ny any tiako hatao fa izao nahita olo mitondra faty aho manakaiky hoany zay mahafantatra manakareo misy zany ambala manasa zany karate ambala manasa dia misy olo mitondra faty maromaro iny dia nanontany aho iza moa regny iza moa regny olo regny aha hagnary ane reo regny hagnary ka hoy aho tamin'ireo kristiana atao ao tanambao raha mba nanao karazana vazivazy tamin'izareo hary anareo ay zaho ty raha avy koa gnanahy ary anareo manakareto ary anareo agnankara malaza agny ary anareo agny toliara amin'ny tany fiavako agny tsy fantatro Jesosy ny malala zay zany resaka fotsiny igny fa izao dia naniraka azy nankidia nianatra tany vory avaratra izy fa izao ny tao vory avaratra mpampianatra tany vory avaratra fianaratsoa tsy nandray azy hianatra satria tamin'izany fotoana izany vehivavy tsy mbola nianatra teolojia tsy raharahany vehivavy ny teolojia raharahany lehilahy ny fianarana ny teolojia hatramin'izao mbola misy manana izany fotokevitra izany fa hoe raharaha ny vehivavy ny teolojia sy ny asa pastoraly na ny altara raharahany lehilahy azafady io ny raharahany lehilahy io am Jesosy ny teolojia koa raharahany vehivavy am Jesosy ny raharahany mpiandry dia raharahany vehivavy koa ary hatreo amin'io altara io aza manokanao ry zareo ireo mpiandry ireo manokana vehivavy manokana mialatsiny aho ary miteny izany aho tsy miteny aza fihetseapoko fa nanao fikarohana mikasika an'io aho ary fantatro zay lazaiko zay zany izao rehefa tsy noraisiny zareo teo mama dia efa rano Jesosy no nitsangana ka Jesosy tegnany mihitsy no nitsangana nampianatra azy tao anaty ala ty Ankaramalaza ity asa izay to io ala kafe nampianarana ny mamana ny lava io fa mbola teny tsy fantatra tamin'izao voalohany nefa voelingely ny fampianarana satria misy olona ny vady na ny tokantrano ny aza ray mandreny Mosesy Tsirefo gaga mahita ny mama mipetraky rery eo ary miteny rery Jesosy sy hitany zareo nefa rany nanapa-kevitra ny tompo hampianatra azy ny soratra masina tany an-danitra impito niakatra tany an-danitra nianatra ny soratra masina i mama voalavana Germaine tantara ny toby lehibe fifoazana toby lehibe Karamalaza zany ary io misy makatahaka an'io hay devoly makatahaka raha tsy azo isalasalana fa raha Andriamanitra na Jesosy ny mampianatra soratra masina olona iray hanao hoana na fahitavanao anjany reo zany mpampianatra amin'ny saly davao mampianatra soratra masina dokotera zao dia hoy tsika hoe mivoaka avy agny le mpianatra dia zany ny mpianatra ny salta tokoa
vo maika raha jesosy no nampianatra sora ny tompon'ilay teny no mampianatra soratra masina olo anankiray sady mazava tsara ny hevitry ny tenin'andriamanitra ary nisy fahefana hery tokoa ny tenin'andriamanitra ny toroiny vokany dia maro ny olona resy lahatra hatramin'ny misionery ny bebaka ny gogogo ny tomany raraka ny ranondelo dia mazava loatra ka rehefa mibebaka izay manko tsika dia raraka ny ranomaso hatramin'ny ranondelo raraka aby ary zay no hitondrako mosoarety io sao de sahira vava zay gnato hitondrako mosoara tsy azo salasalana ho itsika teo fa raha andriamanitra no mampianatra dia mazava tsara mazava ny votoatin'ilay tena fampianatra ka tsy magaga raha vao nitoroteny mamaneny lava raha vao nampianatra izy resy lahatra hatramin'ny misionery hatramin'ny teolojiana be reo resy lahatra migogogo mitomany raraka ny ranondelo ho hafa nahita aho teo vangaitrano misionery zay nanova fiainany olona maro tokoa ny fampianarana sy nitoroteny mama volavany germaine raha lazaina amin'ny fomba hafa dia namoha olona maro tamin'ny toromaso-pavitany nitoroteny mama isan'ny vokatry nyzany koa ireny olona nandray ny famonjena nitoriny mpanompon'andriamanitra ireny nataon'andriamanitra fiasana hanoana azy tamin'ny asa fitorenany filazantsara tany amin'ny toerana maro zay nanirany tompo azy fa zay mitory ny filazantsara dia velomin'ny filazantsara ampitao lioka toko fahavalo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo zany no azo lazaina koa hoe misy réciprocité ty fitorenany tenin'andriamanitra ity tsy mpiasa mpanjakana tsy sazy fa mamaneny lava resaky matetiky ty tsy polisy izy tsy mpampianatra izy tsy mpiasa mpiangonana nahazo fivelomana na matianina ka raha maisam-bolana fa izao no velomin'andriamanitra tamin'ny fanomezana nataon'ireo olona nandray ny zavatsoa ny filazantsara zay nitoriny tsy nangata-bola tamin'olona izy mama volavana germaine tsy nitety-tragno mangataka vola amin'olona raha misy manao azo mpaminany na mpampianatra ka mandehandeha mitety olona mangataka tsy anana karamalaza zay tsy nataony mama zany tsy nangata-bola tamin'olona izy fa izao ny famonjeny jesosy ny famonjeny kristy ny fanavotany lay rano velona azoko sahady lay rano velona hoy ny mpanao tonokira io hitany olona le fiainana mandrakizay azony ny mandrakizay ny sarobidy indrindra dia mivaha daholo ny zavatry ny tany malalaka tsy miankina amin'ny ontsony ny olona fa ireny natao fiasana azahoana mampandeha ny asany mbola ho resahako aorina kely zany zay zany pahatsiaro ahy lay isaky ny mitorany ty vehivavy nanasa tongotra ao amin'ny fito lioka toko fahafito ena amin'ny telopolo dimampolo aho dia lohatena ampitondraiko an'io dia no hoe fanasan-tongotra amin'ny ranomaso fanasan-tongotra amin'ny ranomaso nahazo harem-behivava maharitra mandrakizay ny olona ka nafoy amin'ny olon'andriamanitra ny harena moralevony eto am-pelantanany ary raha mitantara dia tsy zakany ireo rehetra zay nanao ny raharaha fiangonana izany nahoana izahay misionery izahay pastora marobe eto manao ny asa nefa tsy aty aminay no nitondrany olona ny volany sy ny harena ny fagna amin'ny mamany ny lava torio tsara ny tenin'andriamanitra ambarao mazava tsara ny filazantsara fa raha voavoarainy olona io mivaha ny poketrany naizaniza matanjaka nankiny mama mbavaka mandrakariva ny asany vavaka tsy mijanona tsy hay saina ny vavaka natao ny tao amin'ny indray andro ary miaraka amin'ny tenin'andriamanitra mandrakariva ny zavatra rehetra toy ny laoka mantavay tsy misy sira ny fanaovany asan'andriamanitra tsy misy tenin'andriamanitra ary tsy misy vavaka hoy mamany mama voalavany germaine halako ny asa tsy atao amin'ny bavaka tsy tiako izy
be dehibe tokoa ny tenin'Andriamanitra sy ny hira nomeny Jesosy ny olona zay manao dinika amin'ny mama isan'andro ary tsy aisaina koa ireny. Mbola iresaka ny amin'ny dinika aho oriana kely eo raha ho tratrako ka isan'ny zavatra vahatry ny fampianarana karamalaza koa izany. Saika isan'andro nanomezan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ny zanaka ampanahy mifanatrika amin'ny mama isan'andro, na teto karamalaza na Tanantanarivo zany, na tany Toliara zany, na taiza na taiza. Maro amin'ireny tenin'Andriamanitra ireny no voatahiry ka ireny no nankana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra atao faneva isaky ny hery taona aty an-karamalaza mandrakandroany. Ity fanevantsika ity dia isan'ireo tenin'Andriamanitra nomeny mama tamin'izany fotoana izany, na nomeny Jesosy tamin'ny alàna mama tamin'izany fotoana izany. Maro izy ireo. Zay zany. Programa san-taona isaky taona dia feno fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Toro-teny, lahateny, saika isan'andro ao anatin'ny herinandro isaky taona. Jereo moa hatramin'ny hahatongavantsika teto. Tenin'Andriamanitra isan'andro no voaboasana eto. Toro-teny no retsika eto. Lahateny no retsika eto. Tenin'Andriamanitra ny zavatra afafy tahaka ny ranon'orana miraraka amin'ny ity toby ity ary miasa amin'io ny fanahy masina ka tsy mahapetraka itsika mifanisika mihitsy miady seza hitsata satria mahery ny tenin'Andriamanitra miasa amin'io ny fanahy. Jesosy ny resaka mivantana tamin'ny mama fa Jesosy kosa dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no resahany amintsika. Ampitainy amin'ny mama zany dia zay no atolotry ny zavatra fototra voalohany amin'ny fampianarana karamalaza ny tenin'Andriamanitra ambambavaka. Fiainan'ny mama ny vavaka, fiainan'ny toby lehibe karamalaza izany. Eny tokony fiainan'ny toby rehetra zay miankina aminy koa izany. Ny toby zay miankina amin'ny ankaramalaza fototra lehibe, ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka taditsika zany. Petraka teto karamalaza aho fahiny. Atao mibavaka daholo ny zavatra rehetra. Miditra tragnon'olo anao dia mivavaka. Miasa tany anao dia mivavaka. Hagnosy alohan'ny hagnosena tanimbary dia mivavaka. Hampianatra dia mivavaka. Na hampianatra aho alohan'ny hampianarako dia mivavaka aho. Eny ny zavatra rehetra dia kina mivavaka raha tsy tanisa itsika afa-tsy ireo. Momba ny fanompoam-pivavahana hoy Martin Luther dia poakaty io raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra. Poakaty. Ny zavatra rehetra azo avela afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoam-pivavahana tsy misy tenin'Andriamanitra dia poakaty. Fa izao tsy vitan'ny tenin'Andriamanitra renesina fotsiny ihany koa izany, fa tenin'Andriamanitra ankatoavina sy ihinana koa. Isan'ny zavatra nahasarotina ny mama renitsika teto karamalaza ny fanompoan-tsampy. Efa nahita olo resahan'i Jesosy tamin'ny mama fa hoe ianona dia mbola manompo sampy io, mbola mitairody io, ampiatsoiny. Fezo ny tanao mody anao. Ny fijangajangana. Eto amin'ny toby eto raha misy olona mandeha mangingina manao izany fahabetabetana izany dia ampiatsoiny avy hatrany. Mody. Tsy mipetraka eto. Ny fisotoan-toaka. Ny halatra raha tsy tanisa itsika afa-tsy ireo. Matetika ny olona tratranao izany dia nasainy mama noroahana tsy hipetaka eto amin'ny toby itsony. Tsy fiainan'ny toby lehibe akaramalaza ireny. Fa raha misy olona mipetraka eto ankehitriny ka manao izany amin'ity toby ity dia niala ny fototra izy, tsy toerana tandrify azy ity toby lehibe akaramalaza ity. Aleo miala eto fa mandoto ny toby lehibe. Rehefa mbola hitahiry fanafody ianao, mbola hamonjy ombiasa anao, raha mbola hijangajanga anao, raha mbola hisosotoaka anao, raha mbola hangalatra anao, no hipetraka eto amin'ity toby ity, miala eto fa tsy tandrify anao ty. Mandehana mody. Dia hoy nareo hoe anganao komity hampody anay. Tsy komity aho fa milaza ny zavatra fototra.
zavatra fototra ny fampianarany toby lehibe kara-malaza ny fiainoana, ny fankatoavana ny toby, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Kaoka ny toby rehetra miankina aminy, ary ny olona rehetra ndray ny fifoazana kara-malaza hanao izany olo ara-pahamehana ny fiainana. Ny fotoam-pifoazana rehetra dia anaovana fotoana malalaka andrenesan'ny tenin'Andriamanitra, anaovana fampahirezana dia vakianareo soratra masina efatra aloha fanorenana ny asa, ny zavatra hafa rehetra azo avela fa ny tenin'Andriamanitra tsy azo avela. Miorina ambonin'ny fasaka ny fotoam-pifoazana tsy andrenesana ny tenin'Andriamanitra, oviraviray ny devoly fatratra ny fotoam-pifoazana tsy manome toerana ny tenin'Andriamanitra. No zahany fiangonana Luterana toetra nandritra ny taona maro mamanay ny lava. Tsy voatery ho fanendrehana izany, fanenjehana, fa natao ny fiangonana indrindra izany hialana amin'ny zavatra tsy azo antoka, fanahy mety hamitaka ireny. Natao ny toby lehibe ho fomba fanao koa ny mizaha toetra ny fanahy rehetra. Izany moa dia hatraminy amariny ny tenin'Andriamanitra hoe ry malala aza mino fanahy rehetra, zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ry na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasana amin'izao tontolo zao. Hainy devoly ny mankatahaka an Jesosy, mankatahaka ny mama ny lava, fa izao ny voany hoy Jesosy no afantaranareo azy. Matio 5:20. Aza omena tsi ny toby lehibe kara-malaza raha tsy maintsy mizaha toetra ny fanahy zay miasa amin'ireo olona manao azy ho itenenan Jesosy ireny. Fa misy ny fanahy mahavaly, eny mahavita fahagagana tokoa, ary maro ny voataony reny hatramin'ny olom-boafidy aza, ny voany no afantarana azy. Fandinika izany ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, ho an'ny olon'Andriamanitra, ny voany no afantarana azy. Ampitao amin'izay voalazan'ny soratra masina amin'ny TT sy ny TV, indrindra ny fampianarana apôstoly, raha apôstolika ny fampianarana, ny fitondran-tenany. Tsy mety ny manaikimaiky foana, indrindra fa isika mpitarika ny fiangonana, satria raha ny mpitarika ny voafitaka, hankaiza ny tarihina, tsy varina anankady va izy rehetra. Tsy manaiky avy hatrany fanahy miasa ao mama reo misionery, tsy nanaiky an'izany izy. Mpitarika ny fiangonana Luterana Malagasy teto, fa ireny dia nizaha toetra azy nandritra ny taona maro. Ary ho an'izay mamaky le tantarany mama volavana Zerimel na tantarany toby lehibe kara-malaza zay soratany Melikira zato. Eto io tanora lahy io amin'izao, Melikira zato no agnarany. Izy dia mitantara ao ny fomba nizahan'ireo misionery toetra ny mama tao voipeny tao teo amin'ny alitara teo. Rehefa hitany zareo fa nirehitra ny alitara, nirehitra ny alitara teo mamanay ny lava tamin'izay fotoana zay, tsy manondro anareo aho, dia zao tapitra le afo, tsy mahay izy, dia hoy izy ireo zay vao niaiky izy fa hoe tena Jesosy tokoa ny miasa amity. Zay zany. Ka tsy manaiky avy hatrany. Mbola leo aza tenen'ny olona hoe mankahala fifoazana toy izay mananaiky fahatany io. Tsy mety io, indrindra itsika mpitarika. Rehefa hitany azantoka tsara ny fampianarany asany, ny fitondran-tenany, dia zay vao nanaiky azy izy ary nitsojano azy handeha erany ity Madagasikara ity. Ny fizahan toetra tsy midika ho fanenjehana na fialona. Mialona anay an-kara-malaza. Ino ny alongan'ny olo anao? Inona ny alongana an-kara-malaza anao? Anareo? Zao zavatra tahaka izao va hialongana anao? Fa fitandremana, fahamarinana, fikatsahana, mahazo antoka kokoa ny raharahan'Andriamanitra. Ny asa sy fampahirezana. Asa mety hijano mety fampianarako ty fa lera raiky vao dia mijanona aho. Ka tsy vita izy dia apetrako amin'ny toby eo le izy ao koa moa tsy mivarotra fampianarana. Mialatsiny aminareo aho. Tsy mivarotra fampianarana. Fa apetrako amin'ny komitiny toby le izy, voasoratra manontolo ny zavatra rehetra, ireo no mamoaka azy dia amin'izay no zay hanka dia manka azy. Ny asa sy fampahirezana. Zay zany anankiray voalohany ny tenin'Andriamanitra. Ny asa na Mesian Jesosy tompontsika teto amin'izao tontolo izao dia ny fanambarana ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra. Nataony tamin'ny alan'ny fampianarana sy ny toroteny zany, anampiarahiny mandrakariva amin'ny asa sy fampahirezana.
ny asa sy fampahirezana dia ny famohana demonia sy fametran-tanana na dia izany azy jesosy koa dia nanao asa diakonale hafa toy ny famahanana dia marivolahy fanasitranany marary fanasitranana ny marary tany betesita ny fanadiovana ny boka fanasitranana ny moana fampahiratana ny jamba raha tsy tanisa itsika fa tsy reo hoy indrindra jesosy zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa jaona toko faefatra amin'ny folo andiny faharoa amin'ny folo asa nataony jesosy koa ny asa sy fampahirezana mandeha singla toy ny kiraro ny be minahy ny asa mpiangonana tsy ahitana famohana demonia sy fametrahan-tanana tombony lehibe amin'ny fiainany mifelem ny fananany fifoazana eo anivony hoy dadarainy solambo raha naniraka ireo iraka fahiny hanao tafoka masina amin'ny toerana maro eto Madagasikara zao ny teniny ianareo zay tsy mahay na inona no hitory amin'ny mpampianatra ny pastora ny evangelista hananatra ny kely ny lehibe ny adala sy ny hendry aza manao toy ny fanaony sasany zay mitory hiany fa tsy mamoaka ny fanahy maloto sy manasitrana misy boky anankiray nosoratany ray aman-dreny atao hoe docteur be Manantsonwell dia mitondra ny lohateny hoe tonga ny mazava toby lehibe soa tanàna ao no misy an'izany amin'ny pejy fahavalo amin'ny enimpolo zay zany tsy mampianatra ihany tsy mitory-teny ihany fa manao asa sy fampahirezana koa ny fametrahan-tana resana amin'izany dia tsy ilay ataon'ny pastora amin'ny olona atao batisa confirmationa ny olona mibebaka atao absolusiona amin'ny liturgia lady marainy mifilemy ihany fa izany dia isan'ny zavatra fototra amin'ny asan'ny fifoazana dia ny famoahana demonia arahy ny fametrahan-tanana ho fampahirezana ny marary na ny olona mila fampahirezana fametrahan-tanana samy manao asa sy fampahirezana ny toby lehibe rehetra efatra ao anatin'ny FFPM sao tanàna manolotrony ankaramalaza farimena ohatra ny mitovitovy ihany ohatra ny mitovitovy ihany fahitana azy rehetra ety velany fa rehefa tomorona tsara dia misy zavatra mampiavaka azy ireo ohatra ny toby lehibe ankaramalaza dia ny marary no manatona ametrahan-tanana hatrany zazakely ny zazakely moa ametrahana tanana dia lazantsika koa hoe voavela koa ny heliko ao satria amin'ny fampianarany loterana dia milaza hoe mpanota koa reo zaza reo fa rehefa avy ny fandraisana ny fanasany tompo sakanany sakana tsy avelany efelema handray eo tsy avelany handray eo miteny an'izany aho tsy hoe mandray badra satria retirety fa fantatro zay lazaiko zay zany efa ataon'olo pastora zay zany koa mako ao tika tsy haiko miresaka manokany amin'ny asa sy fametrahan-tanana eo amin'ny anivin'ny fifoazana aho amin'ny artikla ny soratako anankiray mitondra ny lohateny hoe ny fametrahan-tanana eo amin'ny fifoazana ao amiko zany artikla zany azoko zaraina mamaim-poana io omeko ny toby lehibe akaramalaza zaho tsy mivary fampianarana misy antony anisany antony raha nytenenana ny président FLM ireo mpianatra teo reo olo mivavaky avy hivarotra fampianarana tsy misy ankanavaka fa azo ametrahan-tanana daholo ny olona rehetra zay manatona ny mpiandro mandohalika marika ny fanetretena eo alohan'ny mpiandro na zaza na tanora ena olon-dehibe vavy sy lahy ny hany zavatra tsy azo adinoina ary tsy azo avela ny fitaomana ny olona rehetra tonga hamonjy asa sy fampahirezana ny teny fampibebahana aoriany vaky teny amin'ny tenin'Andriamanitra ho fanorena ny asa sy fampahirezana ary tononona aorian'ny teny fampahirezana amin'ny mpiandro mametra tanana amin'izany rehetrarehetra izany ny famelan-keloka fiadanan'i Jesosy raiso ny fanahy masina ny zaza koa amin'ny fampianarana loterana dia mpanota ka tandrify ny anonona famelan-keloka amin'ireny zaza ireny amin'ny fametrahan-tanana mampiavaka azy ireny koa ny fomba fitafy ny any sasany ny vehivavy tsy misaron-doha sao tanàna farimena ny lehilahy indray no misaron-doha amin'ny sao tanàna ny anakamalaza indray dia ny vehivavy no misaron-doha
fa ny lehilahy tsy misaron-doha indray mandeha tamin'ny fanokanana mpiandry teto akaramalaza tamin'ny sakeritaona iray zay tsy nisy ray aman-dreny mpiandry vehivavy nanokana fa lehilahy daholo no nanokana gagaho manao marche arrière ny toby lehibe akaramalaza satria firy ny vehivavy ray aman-dreny eo zay afaka nantsoina hametra tanana amin'ny fanokanana fa mbola voasarony hoe raha ny lehilahy ity aza manao marche arrière fantatra Andriamanitra fa vehivavy mama volavana Germaine fa navelany hanokana hatreo amin'ny altara fandinika izany diniho karaha zanaka karamalaza ihany ianao raha mitana ny fampianarana karamalaza fanao ny karamalaza ihany ianao avelao ny vehivavy hanokana aza manao marche arrière ka tamin'izay zany tsy nisy mpiandry vehivavy nanoka fa lehilahy daholo nanokana teo tamin'izay dia isan'ny nanokana teo idada rajosoa ray aman-dreny toby lehibe sao tanàna karaka ny fomba ny sao tanàna moa dia misaron-doha ny lehilahy rehefa vita ny fanokanana dia ny fampiteny toy manao vazivazy zay zahay mialatsiny aminareo tsy fagnalana baraka ity fa fantatro ny antony nanaovany sao tanàna ny saron-doha amin'ny lehilahy mampahatsiaro ny mpisorona zay misatroka rehefa manao raha mpisorona na fa izao hoy zahay tamin'izay efa vita ny fanokanana dia ny fampiteny toy ny hoe vazivazy ihany hoe nisy vehivavy ray ihany ka iny nanokana teo hoy le namana teo tsy nisy vehivavy ne teo iza zany vehivavy resahinao zany fa nga tsy hitanareo fa hoy izy fa nga tsy hitanareo fa idada rajosoa ny saron-doha teo fa izao tsy vehivavy idada rajosoa sanatria fa fomba ny sao tanàna ny lehilahy dia misaron-doha ary nekeny fifily moa izany na KFF zany rehefa manao ny famanamiana masina fanokanana dia samy mitondra ny fitafiany miara-dalana amin'ny asa sy fampairezany ny asan'ny mpiandry ny asan'ny mpiandry tsy misaraka amin'ny asa sy fampairezany anisany sampampikambanana ao amin'ny FLM amin'ny fifilina firaisan'ny fifoazan'ny loterana miofana amin'ny 2 taona ny mpiomana dia tokana ho mpiandry raha vao marina tsara ny taratasy rehetra momba azy ka azo antoka ny fomba fiainana ny fahasalamana atokana miaraka amin'ny akanjo masina izany fanamiana atokana miaraka aminy akanjo masina izay fanamiana masina fanaovana asa sy fampairezana ny olona atokana ny mpiandry ny fanamiana masina hoenty manao ny asa sy fampairezana amin'ny fotoam-pifoazana misy heviny manokana ny rary zaitra ny akanjo ny mpiandry ohatra ny anakaramalaza dia ny any lehilahy eo aloha misy vakiny eo mitratra ny bouton roa idilany hidiny akanjo masina ny any vehivavy ny bouton telo ao afara ny hidiny akanjo misy dikan'ireo andamosina ary misaron-doha ny vehivavy dia lazainy boky mena non tsy boky mena mazavady boky manga io toby lehibe karamalaza amin'ny pejy 750 miresaka be dehibe ny amin'ny asa sy fampairezana ao amin'ny boky kely zay nosoratako nampitondraina lohateny hoe toby lehibe akaramalaza ny asa sy ny fampairezana eto amin'ny toby eto amidiny toby ity io tsy zany mivarotra azy fa amidiny ty toby ity io ny toby lehibe akaramalaza ny asa sy fampairezana araka zany dia isan'ny zavatra fototra amin'ny fampianarana tolobe lehibe akaramalaza ny asa sy fampairezana ka tsy azo sarahina fa miara-dalana mandrakariva amin'ny mpiandro io zany ny amin'ny fitezana marary havelako eny satria efa teo ny docteur Randriamololo Lazan nampianatra mikasika an'iny ny amin'ny dinika ho tapitra ny orako ny amin'ny fanasan-tongotra ny amin'ny asa fanasoavana ny amin'ny fizakantena ny fahadiovan'ny toby maromaro izy reto tsy ho arako tsy ho satrako intsony fa izao zaho mpampianatra mikasika ny fizakantena
ity angamba no resako eto. Tsy fampianarana mivantana nataony mama loatra ny izany fa modely ny asa fifoazana nataony. Fandiniana ny fizotra ny asa ny toby lehibe akaramalaza ihany na tonga antsika na mahatonga anay miresaka ny amin'ny fizakantena ny toby lehibe akaramalaza. Nambarantsika tany aloha fa tsy piasa mpanjakana ary tsy piasa matihan'ny fiangonana ka nandray fivelomana na karama isam-bola ny mama volavana Germaine. Tsy nahazo subvention avy amin'ny misiona avy an'Andilam-bato tsy akory ny asa zay nataony fa avy aiza nampandeha na nahavitany asany. Avy aiza? Vola voalohany, vola sy fananana avy amin'ny olona nandray ny filazantsara ny toriny. Ny vola sy ny fananana azo amin'ny olona malala-tanana. Fanalaza vaika teo aloha zany. Faharoa, ny fikambanana na orona na ny orona ho mpanona ny asan'ny toby lehibe akaramalaza. Fikambanana Manolotsoa Antananarivo, io ny orona. Ny fikambanana zanakaramalaza Fianaratsoa, anisan'izany no tenako tao. Fanilo ny akaramalaza Manakara, ny hôtely Avia, ny tanora mpanohana ny toby lehibe akaramalaza, ny fikambanana vehivavy mazoto Antananarivo, mbola eo ary hiasa eo zao raha pitso am'le agape. Ny fananantany malalaka hambolena ankepaka dia lasa tahaka ny Babilona izy ao. Zany hoe tena Libanona zay ny tiako lazaina. Lasa tahaka ny Libanona izy ao. Atiala, Sedera, Atiala. Atiala be. Ka mafany teo, Atiala be izy am'izao. Betelany Marfari. Ny resaka momba ireo tamin'ny famelabelarana ataoko tamin'ny lasa tamin'ny taona lasa. Azo inoina amin'ny fampianarana izany. Amin'ny fampianarana ataoko tao. Arak'izany dia mizaka tena ny toby lehibe akaramalaza. Eny mizaka tena koa ireo toby rehetra zay miankina aminy. Zay zany. Ny fahadiovan'ny toby lehibe akaramalaza. Fahadiovany. Zay no resaka manaraka eo. Tahaka ny resaka fizakantena anao zavaina eo aloha ihany. Tsy dia nisy loatra ny fampianarana mivantana ny amin'ny fahadiovan'ny toby fa modely napetraky ny mpanompo vavan'Andriamanitra. Na dia zany dia misy resaka fahadiovan'ny mpiandry ao amin'ny boky manga ao. Efa mamaky ny boky manga atsika dia mahita an'izany. Tamin'izay ka be ny fifily tany Morondava tamin'ny 2015, tamin'ny lahateny nomena nampitondraina ny lohateny hoe ny fenany FLM, ny arem-behivavy ny toby lehibe efatra dia ny resaka be dibe ny amin'izany aho. Azo enoina zany fa mbola agny zay. Ny resaka ny fitarihan'ny fanahy masina andada ray ny solambo sy ireo mpanaraka azy amin'ny fahadiovan'ny toby lehibe akaramalaza ao tamin'izany. Ohatra, tsy miompy akoho iso tanàna fa mandoto sy maneho levison-drafotsy ny akoholahy. Na dia zany aza dia mihinana akoho fa tsy fady akoho iso tanàna. Miresaka be dehibe ny amin'ny fahadiovana sy ny fidiovan'ny sotanàna ny boky izay soratany professeur Rabe Manantsoanoely teo hoe tonga ny mazava toby lehibe sotanàna. Ny resaka koa aho tamin'izany fa mama volavana Germaine dia nandala na tia fahadiovana. Arak'ireo vavolombelona hita maso azy tany aloha dia i mama mihitsy no mitsangana hatragnan-drano be ka hatraty ny toby magnadio ny ho lalana eo. Zay zany. Izy no namafa ny tokotany manodidina azy mba hadio. Tsy miompy kisoa toby lehibe akaramalaza satria mandoto tanàna ny kisoa. Na dia izany aza dia mihinana kisoa izahay eto amin'ny toby lehibe akaramalaza. Asanareo nahita hoe aroa misy valakisoa. Raha izany no misy eto dia niala ny fototra izy. Tsy mahitako mirenireny ao sotanàna isika. Tsy mahitako soa mirenireny eto akaramalaza isika. Fa olo marobe no mameno ny toby manatrika ny isan-keritaona. Ndrao isika indray no mandoto ny toby amin'ny fako ary koa maneho leson-dratsy eto amin'ity toby ity. Fa tsy regny biby regny tsony. Fandinika izany, dinio, ny akoholahy atao hoe maneho leson-dratsy. Ka tsy ompiany sao tanàna. Ny kisoa mandoto tanàna. Tsy mahita an'ireny mirenireny eto isika.
fa iza no mameno ty tanàna ty olombelona ka dinio reo fako manodidina antsika eo ary dinio ny zavatra ataotsika ndao tsika ny maneho lesodrato an'ity toby ty eto miala teto zany tamin'ny andro ny mama zany raha fa miaina am'ireo zavatra reo aza mamitaka an'ity toby ity efa manao izany isan-taona tatoato ny tanora mpikambana FTVA manangona ny fakoherany lalana eto amin'ny toby izy ireo ary mametraky ireny amin'ny toerana manokana isaky ny amin'ny 10 amin'ny 1 alina eo izy retsika misy mitondra borety agny magnadio ny lalana na dia mahazo famatsiam-bola avy any velany tsy dia firy tsy ampy izany araka fahafantarana azy ka ny toby lehibe mihitsy no tokony hitady nanome vahaolana ho fanadiovana ny toby lehibe isan'andro mandritra ny herinandro isan-taona tsy azo atao ho zavatra madinika na maivanina izany fa tokony hatao ho isan'ny lara-pahamena satria Andriamanitra dia tompony fahadiovana tia fahadiovana izy ary hatramin'ny fibebanana anaty zany hatraty ivelany zany fahadiovana zany ny andro ny fanokanana dia tokony hatao madio tsara ny lalana rehetra fa miaraka amintsika manatrika antsika eo Jesosy reo zany farany maromaro izy ireo fa farany tia no resaka tiava vahiny hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny zanaka Israely fa ianareo koa ny vahiny tany Egypte ary ny sasany zay nandray vahiny tamin'izany fotoana izany dia nandray anjely mandray vahiny koa ny toby lehibe kara-malaza iainany amin'ny fiainana andavanandro izany ary ataony indrindra koa mandritra ny isan-keritaona mety hoy tsika ireo olona mitsena antsika ao an-dalanao reo reo ankizy madinika marobe mitsena antsika an-dalanao reo mitady volana ireo ay avao mahita amin'ireo zazareo aho madio tsara ny akanjony fa izao fahafinaretana ho azy ny mandray vahiny agny vahiny mbola voery amin'ny parking avao tsika dia fa iory zareo kaiza mety misy tokoa tady vola fa zay za ny fandraisa mba iny toby lehibe so tanàna dia ny asa mpiraisana no misana azy ny vary vokatry ny asan'ny mpiraisana no amahana ny toby lehibe so tanàna ny vahiny rehetra tonga ao isan-keritaona ho avy moa izay amin'izao koa amin'ny septambra mamamba iny toby lehibe so tanàna tsy hitanisatsika fa tsireo fanamariana mbola azo tohizana ve zany amin'izao andro sarotra izao sady ny olona mandehanaka any so tanàna anarivony maro tamin'ny andro ny dadarasolama mbola vitsy asa piraisana anao melomanazy mbola azo tohizana ve zany amin'izao fa hoy Jesosy tamin'ny mpianana raha andeha tapaka masina tamindray mandeha aza mitondra kitapom-batsy fa rehefa nanakaiky ny azo fijaliana dia hoy izy manomboka amin'izao dia mitondra kitapom-batsy ianareo no vany lay izy Luka 7:19 Luka 2:20 5:30 7:30 aleo vakiko kely zay Luka 2:20 5:30 hatreo amin'ny 7:30 zao ny vakileo amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy izy taminy raha ny raiko tsy nitondra kitapom-batsy na kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo moa nisy zavatra nahory anareo va dia hoy ireo tsy nisy fa hoy izy taminy fa amin'izao kosa zaho amin'izao kosa zay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy ary toy izany koa ny kitapom-batsy ary zay tsy manana tsabatra dia aoka izy hivarotra ny lambany ka hividy sy ny sisa fandinika izany lanatrosa be io mialatsiny aho hainareo ao avy eo fianaratsoa zao raha lazaiko zao ny anakara malaza
tamin'ny androny mama ny pastora sy ny ray mandray ny toby mamonjy isan-keritaona no vatsiany tamin'ny alalan'ny lakozy be ankoatrany famahanana nyreo tanora tsy manam-piahy reo ola sahirana tao akaramalaza teto tamin'ny lakozy be dia ny pastora sy ny ray mandray ny toby dia ny fahanany mama no raisiny tao teto akaramalaza ary no fahanany tamin'ny alalan'ny lakozy be fatratra ny fanajany mama ny pastora fa ny mpamonjy fivoriana hafa kosa dia mizaka tena mitondra vatsy ary samiahy ny tenany sy ny fiangonana tonga ny miaraka aminy aty akaramalaza fanamariana mbola zaka ny toby lehibe akaramalaza ve ny mamatsy ny pastora sy ireo ray mandreny mila hoanarivo reo mamonjy sakeritaonay toa sao dia lany amin'ny famahanam-bahiny ny volan'ny toby lehibe fandinika aoka vavaka saotranao zay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina nazaonay namelabelatra izany fampianarana izany ny amin'ireo zavatra fototra maro izy ireo nefa voafetra ny fotoana izay Jesosy ka voatery navelako ny sasany fa izao nataoko ny asa zay nampanaovina ity izy atolotro ny toby lehibe tsy nanao kilavaka aho Jesosy tsy manamarina ny tenako eto anatryanao aho fa nataoko ny asa zay nampanaovina ary ty izy maromaro ny pejy ato ka apetrako eo dia avoaka ny toby lehibe ity ho an'izay mitady azy indrindra fa ireo toby rehetra zay miankina amin'ny toby lehibe hamaky an'ity afantarany ny amin'ireo zavatra fototra ny fampianarany toby lehibe akaramalaza fona aminao aho tompo amin'ny tsy fahataterahako amin'ny fahosako amin'ny fahalemeko dia aoka zay rehetra voalaza teo na kely aza ao iny teny aleo kely masina toy izay be mantavahy amindra fo tompo mamelany helokay naran'i Jesosy avy a Nazareta amen